Si atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fahio. Miravoravoa ry Jerusalema, mivoria ianareo rehetra manampitiavagna azy. Ianareo malahelo aoka entany kafaliagna. Miravoravoa fa ho dibo-kafaliana ny fonareo. Nalaigny avy tao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminagny toko fa 4. Alahady fa 4 ny taona by amin'ny karemy tsika izy ty. Eglizy manotro roarevitry lehibe tsika miaigna mandritra ny herinandro, tia tsika mpanota ny ray. Arak'izegny ho fakifakegny sy hoentin'ny ray aman-drentsika son excellence Monseigneur Archevêque arahany fagnazavagna ambany toroteny masoa sady mamy no mitondra ny fagnatsaragna ho an'ny fiainagnatsika ambany famoaboasagna ireo vakiteny masina rosony eglizy amintsika iniany ity. Agnatin'izegny ihany koa isoranay nareo zay magnaraka tsy tapaka manjoy hatrany ity onjam-pemo amintsika ity. Manasanao ampitiavagna, ampagnajagna, ampanitrentegna, hagnaraka hitandregny ny fampianaragna izegny ampinogna amin'ny fanantenagna ary arahin'ny fibebahagna tsara sy matotro satria lehibe tokoa ny fagnirahan'ny Andriamanitra ny zanany mba hamonjy an'izao tontolo izao ho atsika jiaby tsy ankanavaka. Fankalazagna ny ten'Andriamanitra. Vakiteny masina voalohany, boky faharoan'ny tantara. Tamin'izany andro izany, ny lehibe ny mpisorona rehetra mba amin'ny vahoaka koa, nandroso nanao fahadisoana manaraka ny fahavetavetany hafa fireneny, sy nandoto ny tranon'ny Tompo, izay efa nohamasiny ny tao Jerusalema. Malaky sady matetika no natondra teny fananarana tany amin'izy ireo ny Tompo Andriamanitry ny razana. Tamin'ny alalan'ny irany fa nangoraka ny vahoaka sy ny fonenany izy. Kanjo ny omehezan'izy ireo ny irak'Andriamanitra, no tsiratsirainy ny teny, ary no vazivaziny ny mpaminany. Mandra-piatra ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'ny vahoaka ny tsy azo no toaina intsony.
nodora ny tranon'Andriamanitra, noravany ny mandany Jerusalema, notselarany afo ny lapa rehetra teo, ary nosimbany ny fanaka sarobidy rehetra. Nentiny Nabukodonozora ho babo tany Babilona ny olona sisa tsy matin-tsabatra, ka tonga mpanompony izy sy ny zanany ireny. Mandra-panjakany mpanjakany Persa. Izany no nahatanterahany tenin'ny Tompo tamin'ny vavan'i Jeremia hoe: mandra-pahazo ny tany ny ony dia hitsahatra izy mandritra ny fotoana nahafoana azy, dia mandra-pahafeno ny 70 taona. Ary tamin'ny taona voalohany nanjakan'ny Sirosa mpanjakan'ny Persa, dia namporisihiny Tompo ny fanahin'ny Sirosa mpanjakan'ny Persa mba ahatanteraka ny tenin'ny Tompo tamin'ny vavan'i Jeremia, ka nasainy natao kabary sy nolazainy an-tsoratra hiely eran'ny fanjakany izao teny izao. Izao nolazainy Sirosa mpanjakan'ny Persa: efa nomeny Tompo Andriamanitry ny lanitra ay ny fanjakana rehetra eto an-tany, ary efa nandidy ay izy hanao trano ho azy any Jerusalema. Koa iza avy moa amin'ireo no vahoakany, homba azy ane Andriamanitra Tompony, ary oka hiakatra izy ireo. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ane Andriamanitra. Luata farata kuliti fari
Vakiteny masina faharoa, taratasy ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Efezy. Ry kristianina havana, Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrampo noho ny halehiben'ny fitiavana izay nitiavana antsika, na dia fony mbola matin'ny fahotana aza isika no nahalevona antsika niaraka tamin'ny Kristy, fahasoavana no namonjena anareo. Niara-nitsangana isika sy niara-napetrany amin'ny Jesosy Kristy any an-danitra, mba hanehoany amin'ny andro ho avy ny habeny harem-pahasoavana amin'ny hatsaram-pony amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Satria ny fahasoavana no namonjena anareo noho ny finoana, ka tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'asa fandrao misy mirearea, fa asany isika ary zava-bao nataony tao amin'ny Kristy Jesosy, mba ho amin'ny asa soa voaomany raha teo hataontsika. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Ny teninao ry Tompo no teny mampelone. Ny teninao ry Tompo no teny mampelona. Vaovao mafaly Jesosy Kristy Tompontsika araky Masinda Joany amin'ny toko 7 ny 14 ka hatramin'ny 20. Tamin'izany amin'izany Jesosy niteny tamin'ny Nikodema nanao hoe, tahaka ny nanandratany Moïse ny biby lava tany an'efitra, no tsy maintsy nanandratana ny zanak'olo koa, mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Fa lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, ka nomeny ny zanany tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy nanirika ny zanaka tamin'izao tontolo izao mba hitsara an'izao tontolo izao, fa mba hamonjy an'izao tontolo izao. Zay mino azy dia tsy tsarainy, fa zay tsy mino kosa dia efa voatsara rahateo, satria tsy mino ny agnaran'ny zanak'Andriamanitra tokana. Ary izao ny fitsarana, tonga amin'izao tontolo izao ny fahazavana, nefa naleon'ny olo ny heziny toy izay ny fahazavana, satria ratsy ny asany. Fa zay rehetra manao ratsy dia tsy teny fahazavana, tsy magnatony ny fahazavana, so hita miariary ny asany. Fa zay manao ny mariny no magnatony ny fahazavana, mba hiariary ny asany, fa atao amin'Andriamanitra. Ny teninao ry Tompo no teny mampelone. Ny teninao ry Tompo no teny mampelona. Masina ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy.
Ry kristianina hava malala tonga amin'ny tena ivon'ny dia makany amin'ny Paka sy ny ady amin'ny rasika amin'ny zao karemy 7 andro irososika sy kelikely mitondra amin'ny fiainam-baovao izay andraindraisika amin'ny Paka izay anaovasika nouveau départ hoy isika fiaingana vaovao vokatry ny filoam-penitra mahery-vaika ny fitondran-tena entan'ny safidy matotra mba olon-dehibe amin'ny finoana ka ametraka ny Jesoa izay ivon'ny fiainana ho an'ny fianakaviana Eglizy kely ka tonga sika hoe missionnaire tabernacle velona fandrindra moa isika miatrika ny synode fa 7 eo amin'ny fijanonana 7 sika zao ary indrindra amin'izao taona ny vavaka ary eo mpanatanterahana ny congrès eucharistique national Ken 2024 ka ny fihavanana tokoa no anasitrana an'izao tontolo zao piraitam-po isika zay avy eo anivon'ny dia sy ny ady tokoa isika ry kristianina havana amin'izao alahady fa-7 amin'ny karemy zao ka abaribarin'Andriamanitra amintsika fa na de manao akory ny toetratsika na de eo azany korotandava eo anivon'ny fiainansika vokatry ny krizy lavareny de tonga nanolotra ny ainy tokoa i Kristy ary vonina izy anavitra sika sy anolotra ny fahasoavany andrindra ny zava-dehetra fa anjara sika kosary ry kristianina hava malala ny manaiky hihiditra sy andray izany fahasoavan-dehibe zany fahasoavana zay omeny maimaim-pona tonga tokoa eo anivosika i Jesoa fihavanantsika mba hampirindra amin'ny lony indray ny fifandraisasika rehetra lay fifandraisana mandrafitra ny mahaolona nefa indrisy potika noho ny fahotantsika fa i Jesoa kosa izay sy nanota de nanaiko fahotana mba hibaby ny fahotantsika ary tanteraka izany eo amin'ny azo tsy zaliana ry kristianina hava malala raha tao amin'ny teny hafa de tonga tokoa anarinareo potika amin'ny fifandraisana fototra 3 mandrafitra ny mahaolona i Jesoa ka hitondransika amin'ny fanekempihavanana vaovao entin'ny Paka fandalovana miala amin'ny korotana savoritaka ka miditra amin'ny lamina vaovao izany no azo amtinana ny tantarany ny fiaonan'ny Nikodema tamin'i Jesoa nanomboka nahatsapa tokoa i Nikodema fa i Jesoa no Kristy zany hoe ilay mpamozy ka nanantona mangingina ny Jesoa izy satria te afantatra ny marina momba azy ary indrindra mba hahafahany mijery zay inona ny tokony atao i Nikodema de olona mpandalina sy mahalala sara ny soratra masina ka mahafantatra fa hitany ao amin'ny Jesoa ny mpanavitra ny Israely mila manao dingana nefa amin'ny fiainana ka io dingana io no andrasana tamin'ny Nikodema ka izay indrindra ry kristianina hava malala fantatra sika ny vokatry ny adihevitra nataon'i Jesoa sy Nikodema nambarany Jesoa azy ny tena marina nefa indrisy isika olombelona be sisia matetika zamba noho ny fiveratsika fa mahalala sy mahavita tena noho ny fahaizana ananana matetika ny fiainantsika sy mahita ny famonjen'Andriamanitra sy mahita ny fahasoavana atolotr'Andriamanitra amintsika tahaka izany koa ny amaroany zavatra zay manidy ny fosika ka sy misy toerana ho an'i Jesoa ao am-posika ao ary zany no nanjoan'ny Nikodema ary maro no tahaka Nikodema indrisy amin'izao andro misy ny fandrosoana zao zay everina fa hamaha ny zava-drehetra na de misy aza ny fampianarana mazava ataon'i Jesoa matetika manensy ny sofina isika tahaka Nikodema na marimarina koa manidy ny fo ka sy maheno tsy afaka mandray ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra ataon'i Jesoa amintsika impiry ny Eglizy impiry ny Papa no manao ansoavo nefa toa ansoavo any anefitra fosiny ry kristianina hava malala aokary ararotsika izao karemy zao ararotsika izao congrès eucharistique izao mba haizasika miaino ny tenin'Andriamanitra io lailazaisika aoka ny fianakaviana Eglizy kely andray ny tenin'Andriamanitra ny Baiboly sy atao engotrano fosiny fa hoentina ahafahana mahalala ny sitrak'Andriamanitra ka raha mahalala ny sitrak'Andriamanitra isika ary indrindra manatanteraka azy dia miova ny fiainantsika ry kristianina hava malala ny vakiteny voalohany dia manampy asika andinika an'izany rehetra zany
miainga amin'ny tantarany vahoakan'Israely. Raha mijery ny zava-misy iainasika amin'izao fotoana izao tokoa isika dia azosika ampifandraisina amin'ny dinidinika nataony Nikodema sy Jesosy koa ny nanjoany vahoakan'Israely tamin'izany fotoana izany. Mametraka fanontaniana isika ankehitriny no fahaseraina saina isan-karazany no ity krizy maro lafo mikiky ny fiainantsika ity. Izany no nilazany Jesosy tamin'ny Nikodema hoe tahaka ny nanandratany Moizy ny biby lava tany an'efitra no sy maintsy anandratana ny zanak'olona koa mba sy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Ireo tenin'ny Jesosy ireo manampy asika hifikitra amin'ny finoana fa sy tady any Mesian'Andriamanitra raha toy zava-manahirana. Indraindray tokoa manko mieritreritra isika fa Andriamanitra ny fototra ny fahantrahana mangetra antsika sy ny fahababoana amin'ny lafiny maro tahaka ny eritreritra nataony ny vahoakan'Israely. Impiry tokoa moa isika no very fanahy mbola velona vo ny fakapanahy ka mitady hevitra fa ozon'Andriamanitra izao mandroa asika izao sy ary kristiana havana sy ozona izao zava-misy izao fa isika no besiasia ka variana sy mahita ny tena izy. Ary izay no mahatonga asika miara-miatrika n'izao sinôda izao ary izay no iarahasika miaradia amin'izao kongresy eukaristika izao. Mila masom-pinoana tokoa izao andro sika izao. Izany no ambarasika amin'ny fanatanterahana ny kongresy eukaristika rehefa manao procession mamakivaky ny tanàna sika anambarasika an'izay finoasika zay fa izy soa fihavanantsika no eo anivon'ny fiainantsika sy mazy anefa no ataosika fa fanehoana ny finoasika ka tahaka ny biby lava varahana raha mijery azy ny zoto tamin'izay dia sitrana ka isika koa manantena fa lay Kristy fihavanantsika anasitrana antsika ary ahatonga asika ho praitapo raha mandray an'i Jesosy tokoa isika dia miova ny fiainantsika zanak'Andriamanitra isika ka praitapo ka raha praitapo dia mifampisimbana mifanasoa nikasaka ny soembonana ary izay no mitondra amin'ny tena fiadanana marina amin'ny tena fahasambarana ka irisika amin'izao andro sarotra esesika izao. Ry kristianina havana ny vahoakan'Israely dia babo tamin'ny faritra hafa ary sika koa amin'izao vanim-potoana sarotra iainasika izao dia azo lazaina fa resy babo ary mety aza Mesian'Andriamanitra araka ny voalazasika teo ao anatin'ny fahasazanana sy fizaliana mafy sika ka mety mieritreritra fa ozona ho isika teo avy amin'Andriamanitra. Sanatria zany Andriamanitra sy maniry ny raso antsika ary sy manozona naoviana Andriamanitra. Manalavitra n'Andriamanitra ny vahoaka tamin'izay fotoana izay satria mieritreritra fa any akafa no azahoany famonjena ka ny vokany rehefa lavitra n'Andriamanitra dia mivelona ny fahotana ka sy mivelona ilay teny folo araka ny lazaisika tamin'ny farany teo izay novakisika tamin'ny alahady fahatelon'ny karemy. Ireo teny folo ireo no manadio ny fosika indrisy ireo vahoaka sy nandray ny teny folo fa nanana lavitra n'Andriamanitra sy ao ampon'izy ireo koa Andriamanitra ka sy mivelona ny fahamarinana sy mivelona ny fifankatiavana sy mivelona ny fampazakana ny rariny sy nisiny araka ny fampianaran'ny teny folo ary dia izay koa no manzoa asika amin'izao fotoana izao ka ny fitiavatena ny fialonana ny fiavinavonana ny fisaram-belatsia ny fanilikiliana ny enamaso no manjaka ka ireny no mitondra amin'ny rafim-pahotana ka io rafim-pahotana iainantsika amin'izao fotoana izao io no manapotika antsika ka lasa mifamono mamono ny aina avy amin'Andriamanitra manapotika ny fifandraisana isika ny fifandraisana amin'Andriamanitra ny fifandraisana amintsika samitsika amin'ny zavaboary ka tsy vitany manondora misy lany fosiny isika amin'izao fotoana izao fa ny hafarany dia mamono tena ho isika ka hitasika izany ny amin'izao fiovan'ny toetrandro izay manapotika ny fiainantsika manapotika izay ahorisika aza ka mamono ny taranaka isika dia ny tena loza aza ry kristianina ava malala dia noho izao zava-misy izao dia maro ny mamono ny konsiansy ary zay indrindra ny tena loza ary zay no sara hodiny antsika amin'izao karemy izao. Inona moa natao hoe mamono
mamono conscience, mamono mahaolona misy satria ny conscience araky nefa nampianarina tamintsika sy hoe feon'ny fieritreretana fosiny fa ny maizy azy ny olona no vonona no maha conscience ny conscience. Ohatra eveka ianao dia ny conscience-nao dia ny maha eveka anao misy président république ianao arak'izay fianianana nataonao zay dia ny conscience-nao dia araky ny maha filoham-pirenenanao. Pretra ianao dia ny conscience ny pretra, directeurna orinasa ianao, ministre ianao dia araky nyzay, raim-pianakaviana ianao dia araky ny conscience-nao zay, religieuse ianao dia araky ny mahanao anao zay ny atao hoe conscience. Ka noho izany raha mamono ny conscience ianao dia mamono ny mahanao anao zay. Ka izay indrindra amin'izao karemy zao, amin'izao dia be ataosika amin'ny congrès eucharistique ka ametrahasika any Jesosy fihavanantsika eo amin'ny fiainantsika dia oka aisika iverina amin'ny tena izy ny essentiel ambaran'izay conscience zay ka ananasika ahatonga sika olo-pinoana, olo-panantenana, olo-pitiavana mifandray tsara amin'ny vakiteny voalohany ampitaina amintsika izay afatra ny papa izay nanambarany fa ny tena loza ozy izy dia fa maro ny mamono ny conscience. Ny tantaran'ny vahoakan'i Israely ambara amintsika ny an'ity dia zavatra iainansika ihany koa amin'izao fotoana sarotra dia avysika zao ka izay tena mitaky ny finoana ary zay ihany koa no nanahirana Nikodemo satria izy dia mpampianatra teo amin'ny Israely ka sy nandinika ny conscience-n'izy ka sy afaka nanao ny dingana tokony atao. Ka raha teo sitrana ary sika sy maintsy mizery any Jesosy, mandray any Jesosy araky ny afatra amin'ny vakiteny voalohany, mizery ny Biblia avavaraina dia ho sitrana izany hoe mandray any Jesosy fihavanantsika anasitrana an'izao tontolo izao. Ka izay indrindra ao amin'ny Eucharistia no sakramenta faratampony anambaran'Andriamanitra an'izay amintsika, anasokadinany antsika amin'izay ka azosika onona sara ry kristiana ava malala ny fanatanterahasika an'izao congrès izao. Ka iny procession iny anambarasika amin'ny finoana dia fanambarana fa olon-dehibe amin'ny finoana koa isika sy taka Nikodema sy nanao ny dingana niona tamin'i Jesosy tokoa Nikodema ka nitady ny vahaolana ry kristiana havana ka isika aniry ahita vahaolana fanafody ary sy inona zay fanafody izay fa ny fandraisana any Jesosy eo anivon'ny fiainansika. Ary ny tena irisika azy dia vahaolana indrisy matetika vita finosana ary zay nadiso any Nikodema mila manatona an'Andriamanitra isika ary mila mibebaka mba avozin'Andriamanitra ny fiainansika sy tanteraka tao amin'ny Nikodema izany na dia nasapa aza izy fa i Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana sy nanao ny dingana manko izy fa nijanona tamin'ny fanadiadiana fosiny ihany ka sy nyrosy aoka isika anao tahaka sy anao tahaka ny Nikodema na dia fantany aza fa izay misy an'Andriamanitra ny misy ny famonjena. Aoka ireny fandaliana-pinoana atao sika ireny amin'izao synode fahafito izao, ny fandaliana-pinoana amin'ny fanomanana ny congrès eucharistique aoka sy fandalinana akandrina fosiny sara rafitra fa aoka fandalinana anampy sika iroso iavao ivelona ny fihavanana sady kristianina no malagasy. Mila manao dingana isika ary zany raha teo moa ny tao hoe paka fandalovana miala amin'ny korontam-piainana sikisika ka miroso amin'ny fiainam-baovao ao amin'ny Jesosy. Io no paka ary io ny diny Jesosy sapan'ny Nikodema ary ho sapasika ihany koa. Azo lazaina fa io no fotom-pampianarana amin'izao alahady fahatelo izao fa efatra dingana vokatry ny safidy ataosika raha eo anivon'ny fiainansika Andriamanitra. Raha Andriamanitra ny tompony fosika dia miova ny fiainansika, miova ny fifandraisasika amin'Andriamanitra, miova ny fifandraisasika samitsika, miova ny
fifandraisasika amin'ny zavaboary ka mikasaka ny rariny sy ny hisiny sy ny fifankatiavana ary ny fihavanana isika ka andrisy an'ireo teom-piainana sy toe-panahy mitondra amin'ny fahafatesana sy ny fahalovana. Miala amin'ireny isika ka miditra amin'ny fiainana vaovao mitaky safidy izany ary zany no takiny zao vanim-potoanany karemy zao. Izany no ampianarin'i Jesosy tamin'ny Nikodema raha nilaza izy ny Bibla varaina tandindony ny azo fizaliana ka raha mifidy ny finoantsika mifidy ny mino isika dia ho velona, raha miala an'Andriamanitra kosa isika dia ho faty. Aokarisika isafidy ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra, miara-maty amin'ny Kristy amin'ny fahotana, mifantsika miaraka amin'ny Kristy amin'ny fahotana, mamono ny fahotana fa sy mamono ny olona, mamono ny fitiavatena, mamono ny avinavina sy ny sisa rehetra, fa mamelona kosa ny rariny sy ny hisiny, mamelona ny fifankatiavana, mamelona ny fahamarinana, satria Jesosy fihavanana anasitrana an'izao tontolo izao. Ka dia izay tokoa ny baka ho ansika, izany no lalam-pamonjena ho ansika, izany no dikan'ny lalan'ny azo fizaliana izay hodinintsika manokana amin'ny alahady ho avy izao rehefa hanao ny pèlerinage amin'ny la montagne de France isika. Mana tena mafy ao fa ho maro isika no tonga satria anehoasika ny finoansika izay anisan'ny fizenonana lehibe tokoa manko amin'ny pèlerinage lehibe ataosika miroso amin'ny congrès eucharistique ny pèlerinage la montagne. Io ny fizalonana voalohany ho ansika, manaraka izay ny messe chrismale sy ny ordination ary mitohy hatrany amin'ny volana ho ny risika dia ho zary lalan'ny hafaliana ireo fizanonana rehetra ireo, mamono ny fahotana sika velona indray ao amin'ny Jesosy ny sanako velona ka zary EOV missionnaire irainao tabernacle ho mpampiavana satria fihavanana no anasitrana an'izao tontolo izao piraitabo isika ziaby. Aokarisika ry kristianina havana ahay anararotra izao fotoana izao, anararotra ny pèlerinage idiransika amin'ny fiainam-baovao, aza manao toa Nikodema isika fa nao tahaka n'ireo olo-masina sy olo-sambatra malagasy ohatra velona ho ansika toa ny Victoire Somanarivo reny mpianakaviana, toa ny Lucien Boutvoacho olo-sambatra ray mpianakaviana. Mila ray izao tontolo izao, mila baba ny fianakaviana hoy ny papa ka oka senao tahaka ny Nikodema isika tompona andraikitra rehetra isa sokajiny, aoka sy amono ny conscience fa oka anao tahaka re olo-masina sy olo-sambatra malagasy sy ny fahaverezasika ho rendrika ao anatin'izao krizy izao tokoa no tadiavin'Andriamanitra fa niavonjy isika aza ho sika ny tena fiainana, naniraka ny zanany Andriamanitra amonjy an'izao tontolo izao ka anjara sika ny mandray azy sy mametraka azy ao am-posika. Izany niady ataosika dia niady amin'ny rasy azo fizaliana ho ansika zany ka ataosika ampinoana satria mitondra famonjena ho ansika. Ambaran'ny Masinday Paoly ao amin'ny vakiteny faharoa tokoa ry kristianina havana fa fonombola matiny ny fahotana isika dia ny fahasoavana no ny eloha lalana antsika. Ka noho izany ry kristianina havana na manakory ny fiainantsika matoky isika fa na dia eo aza ireo fahoriana sy fizaliana tahaka ny nanjoan'ny vahoakan'Israely nandritra ny fahababoana dia natokan'Andriamanitra izy ireo ka nahazo ny famonjena. Aoka hanana fahatokisana an'Andriamanitra koa isika na dia eo aza ny fahoriana vokatry ny fiainana sy zarizary hitoetra ao amin'ny Kristy isika amin'izay dia ahazo ny fiadanana ao aminy. Ry Jesosy tompona io, ianao ny fihavanana, tsy mba nanameloka olona ianao sy manameloka ianao fa tonga eto aminay amonjy anay koa engane zahay hifantsika aminao, izany hoe hiala amin'ireny toe-piainana mitondra fahafatesana ireny fa hifikitra kosa aminao. Ianao ny tompony fonay, ianao ny eo anivon'ny fiainanay, ianao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana ho anay ka dia hiova tokoa aneny fiainanay. Amin'izay dia ho fiainana mamokatra ny fiainanay, hamokatra fihavanana anasitrana an'izao
tontolo izao amokatra fiadanana afaliana ka hiavana amin'Andriamanitra tokoa izahay, hiavana amin'ireo manodidina anay, hiavana amin'ny zavaboary ka hazo ny famonjenana mpanantenainao. Ianao tokoa Jesosy ny fihavanana, ilay fihavanana anasitrana an'izao tontolo izao. Masiny Maria reny eo, masinday Joseph ray mpiaron'ny Eglizy eran-tany, tsy miafina aminareo ny fiainana atrehanay, mivavaha ho anay mba ho say anao dingana izahay sy ho tahaka ny Nikodemo tantanin'ny dianay miroso amin'izao congrès eucharistique national KEN 2024 izao ka olon-dehibe amin'ny finoana izahay. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Pasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny Eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.